hanao ny asany araky ny tokony ho izy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ny fividianana izay ho tanterana eto amin'ny firenena raha ny nambarany voalohany Jean-Éric Rakotoarso tetsy Ambohida Omaly namana velo islay no mitapitra izay vaovao izay. Mandona ny CEI napetraky ny maro ny amin'ny fiandaniany fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fitondrana mandritra ny fividianana izay ho tanterana dia nanambara ny filohany Jean-Éric Rakotoarso Omaly fa hanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo. Fa izay dia mametraka hoe izay hanao ny asanay araka ny tokony ho izy raha resaka fividianana no resahana ary tsy lojika mihitsy hoe izay mangataka hoe io gouvernement io iaro neutralité ny fanjakana dia izay indray ve no hanotra tsy lojika nge zany resaka zany fa iady resaka politika mety misy fa zay hanao ny asanay arak'izay napetraka ny lalam-panorenana sy mba azahoantsika an'izany hoe tena fividianana zany mamenatra olona any nge hoe efa 80 taona malo tena hoe mbola tsy mahay manao fividianana ihany tokony eritreritra daholo ary io tsy resaka hoe ny avita somatsara ny fividianana tsy ny ACC rery tsy ny CENI rery tsy ny gouvernementa rery fa itsika rehetrarehetra mihitsy na roa sehatra ara-politika na roa fiarahamonim-pirenena na ianareo mpanao gazety samby manana andraikitra amin'izany daholo tsika rehetrarehetra fa raha tsy miaraka tsika hoe ametraka an'izany hoe tena fividianana eto amin'ny firenena tsy ho vita io fa tsy fampitifotra sy fampiahiah fotsiny no atao eto tsy diso zavatra vany. Manana anjara toerana lehibe amin'ny sin'ny fangararana amin'ny fividianana izay ho tanterana ny volana novambra ho avy izao ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria izy no misana ny famoahana ny valim-pividianana ity farany ihany koa no mamaritra ireo kandida izay afaka hirotsaka mandritra ny fividianana eto anivon'ny firenena.